politika, sosialy, fiainam-pirenena, toe-karena, zava-misy, izany rehetra izany no hitanao anatin'ny vaovaon'ity tanindrazana. Averina trano fa tsy misy mpitondra na mpanao politika dia tena hoe hamotika sy handravan'ny firenena ny tanjony. Na dia kena aza hoe betsaka ny ara-tsimpanahy, samy laza hanasosy hampandroso ary samy mampanantena fandrosoana ho an'ny firenena indrindra fa amin'ny fotoanan'ny propagandy. Hampangain'ny karatra foana nefa rehefa tonga amin'ny seza sy fahefana. Tena viana sy propagandy matipaika hanarenana sy hampandrosoana ny firenena tokoa ve no natolotra, izay nakana ny fon'ny vahoaka, sakabary maniditsidina, nentina nakana ny fon'ny vahoaka sy ny vato ampifidy fotsiny ihany. Tsy misy fagagana ny fitantanana ny firenena, fa tena mila fahavononana, mila fahaiza-manao, mila olona izay tena mahavita azy, mila vola, mila mpiara-mondinantoka, mila faharesen-dahatra sy fanohana ny vahoaka. Tsy vitan'ny fitanisana velorano sy programa, na fampanantenana mandavataona, na resaka zavatra any akibon'ny omby. Betsaka ny kabary ambony latabatra, mitosaka ny fampanantenana, ary zao aza dia mandeha ny fampalazana tena, hitetezana ny kontinanta, fa tsy hita izay vokany. Tsy misy fagagana io fa tena mila fahaiza-manao. Manana fanamby amokatra varenina tapitra isan-taonina amin'ity taopambolena 420 ity i Madagasikara. Raha niresaka ny minisitra eo anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika misahana ny fahavitatena ara-tsakafo razana mahefa tahina. Heverina ho tody hatramin'ny 12 tapitra isan-taonina izany amin'ny taona 2024. Raha tratra io tarehimarika ho an'ny taona 2024 io dia efa tsy tokony hanafatra vary intsony izany Madagasikara amin'ny herintaona, satria manodidina ny 4.5 tapitra isan-taona isan-taona ny filana ara-bary ho an'ny malagasy. Tombanana ho mihinana vary 720 kilao isam-batan'olona isan-taona moa ny malagasy raha ny salanisa. Izany hoe ray kapoaka isam-batan'olona isan'andro. Mazoto homana kokoa ny mponina any ambanivohitra no ireo amin'ny tanan-dehibe. Efa manana paikady isika hatongavana amin'io fampitomboana ny vokatra io raha ny fanazavan'ny minisitra hatrany ka tahatsara tapitra isa no azo fanofanana sy tohana ho amin'izany. Tsara ho marihana nefa fa tsy hoe rehefa ampy sy betsaka ny vokabary dia mahavita tena ara-tsakafo ny firenena, satria tsy vary ery ihany no ivelomana fa tena mila zavatra hafa, sakafo maro hafa ny vatan'olombelona. Misy sakafo, mila sakafo manampy ny hery fanorenana sy ny hery fiarovana, fa tsy hoe rehefa voky be dia mety tsy ara-pahasalamana izay. Ary ny tarehimarika dia mbola mampatahotra aloha, satria malagasy efa ho roa faingo roa tapitra isa, indrindra fa any amin'ny faritra Atsimo ny Nosy no manana olana ara-tsakafo. Distrika 1220 nanaovana fanadihadiana araka ny tatitra nataon'ny UNICEF ny taona 2024 no ahitana krizy ara-tsakafo any Atsimo Madagasikara. Tena misy akony amin'ny fitomboana ara-batana sy ara-tsain'ny zaza ny tsy fahampian-tsakafo, ka raha ny tarehimarika dia manana fahatarana amin'ny fitomboana ny 3.50 ny zaza lasaky ny 5 taona eto Madagasikara. Tsy mahatratra ny lanja tokony ho izy araka ny taonany ny 2.70 ary 3.70 n'ireo zaza lasaky ny 5 taona dia tena hiaran'ny tsy fanjari-tsakafo mitarazoka. Misy ezaka goavana noho izany mila ataon'ny fitondram-panjakana sy ireo mpiara-miasa, mpiara-miombonantoka raha nenjika ilay tanjona havita tena ara-tsakafo izay efa natao hirahira hatramin'ny Repoblika faharoa tany amin'ny taona 20, kanefa tsy mety tratra ny tanjona hatramin'izao. Ny antony dia satria tsy nitoy ny ezaka tamin'ny famokarana. Maro loatra ireo tantsaha no mbola mampiasa ny fomba nentin-drazana amin'ny famokarana, hany ka tsy maharaka ny fitombon'ny mponina ny vokatra miakatra. Sady mila fampianarana, fanofanana no mila fitaovana sy vola, ny fanatsarana sy fampitomboana ny vokatra, fa tsy vitan'ny kabary fotsiny. Ary ny tena lehibe indrindra dia mila politika ny fananantany mazava tsara sy mitsinjo ireo mpamokatra. Andro miavaka androany, andro iray toa zato, atserovana vanim-potoana lehibe izay tia vakiboky, tia fahalalana, tia fandrosoana, hoy Ramatoa Andriana Solajaina, filohan'ny fikambanana poeta sy mpanoratra malagasy Avatsa UPM. Zava-dehibe ary tsy misy mahasolo ny boky hoy izy, izay azo tehirizina ary fampandrosoana maharitra lovain-jafy ho an'ny kolontsaina. Izay le targetrany zay hoe ny boky dia toetra maharitra ary lovain-jafy. Ny boky dia azonao avadibadika no hamadihana azy. Dikan'izay zany zava-dehibe ary ny fanohanana ny mpanoratra dia raisika vadina. No marihana anio 9 septambra ny tsingeritaona faharoa amin'ny fitopolo ny orenan'ny fikambanan'ny poeta sy mpanoratra malagasy na Avatsa UPM, fikambanana zokiny indrindra ty Afrika sy ny faritry ny Oseanina Indianina amin'ny resaka momba ny kolontsaina. Rody be ny vakiboky an-dalambe andian'ny fatelo ny ainga tetsy amin'ny lohan'ny lapan'ny tanàn'Antananarivo hatreny amin'ny Tahalarariasina no nentina nanamariana izany. Ka izany natongavana eto ame voninahitra, ame lanja, any literatura malagasy sy ny teny malagasy, ary indrindra ny amin'ny vakiboky
ka dia mampisika antsika amaky. Izahay zany dia misy hetsika tao an-trany isaky ny fankalazana ny tsingeritaona 9 septambra tahaka izao. Endrika iray anehoana ny literatiora malagasy ankehitriny sy ny mazava-dehibe ny boky izay nanasana ireo olom-pirenena tsy ankanavaka. Raha neto Madagasikara manokana dia mihasimba tsikelikely ny teny malagasy izay andriantsika raha ny fanazavan'ny mpanoratra Nalson Ravaltera. Ny matetika moa ny olona rehefa zokonjokony ihany no fantatry ny olona fa be mpanoratra izay tena manana mahitsy azy ohatra dia afatsa hitanao fa be dia ny tanora dia amakivaky ny tanora amaky sady amaky aneo zany ohatra hoe amaky ny lahatsoratra isona olona milanja zany literatura malagasy zany izay tonga nanatra ny teny malagasy. Ny mpanoratra sy ny mpikabary sisa no manarina izany fahampitehana izany amin'ny alalan'ny asa soratra sy kabary izay ataony. Mandroso be ny lafin'ny famokarana ny boky eto amintsika izay tsy mihena mitaha amin'ny any ivelany. Fahasoa fa misy mpanoratra sy ny mpikabary avy amin'ny alalan'ny soratra mandrakitra n'ireny ho tena soratra izay zany mampanoatra. Ankoatran'ireo efa zokiny ao anatin'io tontolo io dia efa maro ihany koa ireo tanora miroso amin'izany fanoratana izany amin'izao fotoana. Marihana fa fanohanana amin'ny mpanoratra ny fanjifana ny boky izay soratany. Fotoana atokana anaovana vaky boky andalambe, rodo be ry havako, rodo be anasana ny rehetra, niza ianao tsy manavakavaka ny avatsa IPM fikambana ny poeta sy mpanoratra malagasy. Manaiky antsika rehetra ananatra ny teny malagasy sy ny literatura malagasy ary tia ny vaky boky. Misaotra tompoko lasy tompoko vavy.